mikasika ny jeneraly Ravalomanana Richard indray dia nentina teto anatrehan'ny mpitsaram-panao famitorana ihany koa ny tenany androany 20 ny volana janoary 2024 ka ny fiampangana azy dia ny firaisana tsokombakomba amin'ny famonoana olona sy fandratrana olona ninina natao. Izany dia tamin'ny alalan'ny fanomezan'ny baiko sy toromarika ary fampirisihana ireo mpitandro filaminana mba ampiasa ny hery famoretana amin'ireo vahoaka mpanao fihetsiketsehana. Rehefa natao ihany koa ny fanadihadiana dia hita ny vesatra mianjady aminy ka dia nampidirina amponja vonjomaika eny amin'ny fonjabean'ny Mertsiatosika ny tenany mandrapatonga ny fitoam-pitsarana azy. No misy fatrany ny olona no misy fotrany fa ny fotoana ihany koa dia misy fetrany dia tapitra ny fotoam-piasana an'ireo olona hoy ny ACC nambara tamin'ny didina voaka ny ACC zany ny omaly io fa tapitra ny fimpitoana isan'ireo olona tsy azo atao ny fanitarana izany. Tamin'ny 20 janoary 2022 no tapitra tanteraka izany fotoam-piasana izany. Ny filohan'ny sena sy ny kestiora no miandraikitra ny fampandehanan-draharaha araka ny vaovao izay azo otrany. Vaovao nafampana omaly izay anisan'ny fandresana atao anatin'ny gazety teo ihany koa ny amin'ny fampidirana amponja ny Mertsiatosika ny Général Ravalomanana Richard Voapanga ho nitarika hetsika nanao herisetra sy nanohitohina ny filaminam-bahoaka ny Général Richard Ravalomanana nandritra ireny vanim-potoana nisy ny fihetsiketsehana sy ny fitokonana ireny araka ny vaovao voarahitrany ratsivina moa dia ny 17 Desambra 2022 teo ity filohan'ny antenimienan-dola teolodia no nanomboka natao ny fanadihadiana azy mikasika an'izany. Dia mbola ao anatin'izay vaovao izay hatrany moa ny tohivakana ny vaovao omaly hariva zany dia nahititra amponja i Maria Michel namoaka didy fa ampidirana amponja vonjomaika ny fitsarana tampony tao aorinan'ny fitsarana ny sombam-bahoaka Saondra Lala Marie Michel eny amin'ny fonjana avaradrano no tazomana azy araka ny fampitam-baovao hatrany sy tia moa dia fikasana fanakorontanana ny firenena no tena vesatra ny ampangana azy araka ny vaovao izay voaray hatrany. Amaranantsika ny vaovao ity dia ny resaka herinaratra izay anisan'ny tonga resa be ny mikasika an'izany tao aloha kely tao kanefa efa nisy ny ihany koa ny fandraisana raikitra izay nataon'ny fanjakana ny amin'ny fanoloana ny tompony raikitra teo anivon'izany. Herinandro no omena ireo herinandro no omena ireo izay tsy nanara-dalàna ho hatrany Désiré Jirama samy voakasika ity fiampitoana herinandro ity na ireo tokantrano napetritra jiro tsy ara-dalàna na ireo mpiasan'ny Jirama ndray tsokombakomba tamin'ny fampidirana izany. Herinandro no omena azy ireo any soran'izy ireo ireny fampidirana jiro tsy ara-dalàna ireny. Io no nambarany tare jeneraly vaovao araka ny vaovao izay azo moa zany dia ny jeneraly Rasolomanana nandritra ny fitsidiana teny sonerana omaly. Eto tsy miova ao amin'ny lera amin'ny fotoana ao anatin'ity satria dia efa fotoam-bity ity isan'andro ny latsinainy ka hatramin'ny zoma ao anatin'ny fandaharana be miray fa miatra ny eto daholo ny rehetra mpanajaran'izany fandaharan'izany ao amin'ny lafiny teknika miaraka amin'ny tiritsika hitahina kely kosa manao fandaharana kapobeany amin'ity anio ity itoko Ravalomanana amin'ny gazety tandrazana dia efa mifarimana miaraka amiko eto manana vahintsika amin'ity anio ity tolorana ny araby ianao tonga soa amin'ity maran'ity colonel Théophile rahalay manandrebe miaraba tompoko. Miaraba anareo amin'ny rahalahy mpanao gazety dia miaraba ny ekipa teknika ihany koa. Iny ary. Salama tompoko. Miaraba. Ny vahintsika dia misy fotoana izy efa elaela no tosika hoe ny vahiny teto ary amin'ity taona 2024 ity dia fivanianana voalohany dia ary arabaina ianao tonga anay ary arabaina toy izany ihany koa amin'izao taona vaovao izao dia taona ho feno fanambinana firirintsoa fahasalamana fahasoavana ho aminao sy ny ankohonanao ary ho an'ny manodidina ihany koa indrindra fa ny firenena. Ny vahintsika ataontsika bangitonana angambary toko Ravalomanana dia manamboninahitra kolonely zany
efa tsy aperinasa izy nefa dia tsy miala lavitra ny fiainam-pirenena ary ataontsika hoe amampolopolo taona satria fa tany amin'ny efapolo taona mahery tany izy a isan'ny ataontsika havanana sy manana traikefa izy mikasika ny administration militaire eo amin'ny fandaminana ihany koa amin'ny resaka hoe amin'ny vanim-potoana mampisy ny ataontsika hoe krizy anga zany raha ohatra ka zay na amin'ny lafin'ny fandripahalemana io na ihany koa amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mety tsarony maro ihany angamba marika azy tamin'ny sivy sy roa arivo raha teo amintsika hoe fitantanandrara tamin'iny faritra mena be tany amin'ny faritra tsy mandrefana iny a ny tena ataontsika hoe teo amin'ny asa manandraikitra zany amin'ny lafiny ataontsika hoe fahalemana ary izy moa dia isan'ireo vatona sondry ny tany satria novolafolaina teo amin'ny sekoly miaramila pirenena na ny semipi tany fianaratsoana beravina tamin'izany fotoana zany a ary ny sivy sy roa arivo efa nantsahiviny toko raha fahalamanana teo dia anisy le raharaha zay tao anatin'le ataontsika hoe ireo voabeda nga zany ny samborona ary ny natoboka-pona mihitsy ny ray tarika tamin'ny manandafy rakotonirina ary antaralitera ary maromaro zany izy ireo anisany colonel Théophile berevera moa zany nahafantarana azy ihany keo ataontsika fofo zay fampidirana mba hahafantarany olona mba situena tsara zany de contextualisena tsara vahiny eto ianao an'io colonel Théophile aloha ajaina amin'izany ataontsika hoe laharam-boninahitra misy anao zany ankehitriny de colonel malaza ihany keo rehefa miresaka colonel de ny folo alina nitafika amin'ny ankapobeny ho an'ny tetarana Madagasikara ngamba toko raha fahalamana raha ohatra manao tsy hay fotsiny ataontsika hoe manao survol kely fotsiny de teo amin'ny fiandohandohan'ny taona fitopolo teo teto Madagasikara sy tamin'ireo tany taty Afrika koa amin'ny ankapobeny de naka ny toerany ny tafika ny folo alina tamin'ny ankapobeny raha manao historique fotsiny de teo zany mandra-patongany amin'izao fotoana zao dia teo hatrany indrindra fa amina situation anatina crise ina mety mahatonga an'izay raha ohatra manao resaka hoe rappel historique tsika colonel Théophile sy mametraka an'le zavatra misy amin'izao fotoana zao misaotra betsaka amin'ny fanontaniana hiezaka maly tsotra sy ho takatry ny olona na de hoe raha miaramila aza ny folo alina na ny FTS UFTS voambolana ampiasaina amin'izao fotoana zao ny gendarme ny polisy ary miaramila ny force zany ao anatin'ny vanim-potoana ara-politika sy ara-piarovana aty Afrika tsy miala an'izany Madagasikara de tsy maintsy manana ny toerany manana ny andraikiny na sarotra na mora na mangidina mamy fa ao anatin'ny fiainam-pirenena zay lolo izy amin'ny ambaki mivangony ka ny amin'ny lafan'indray ohatrany hoe fanontaniana ty manitika ana zany hoe tsy manambafaile hoe manao politika ny tafika raha lazaina tany aloha hoe grande miety mangina sy ny sisa raha lay sary mitranga na ny talona ny ankehitriny zay aloha de ataoko mazava tsara raha nisan'ny zavatra andrasako tiako fantatry ny mpiarabelona tiako fantatry ny avaram-pianarana fa tena hianarana ny resaka raharam-panjakana ny resaka raharam-politika misaotra an'Andriamanitra misaotra ny manandafy rakotonirina misaotra ny Germain misaotra ny tompoky la George Daniel rainy ministry ny fampianarana ambaratonga ambony io sy rahalay velo izao de sady mpianatra miaramila no tanora ny biazina teo ambany saokandra manandafy mety tsy anana an'izany tombontsoa zany ny tanora miaramila amin'izao fotoana zao avy any amin'ny semipi any amin'ny akademia any amin'ny antsoa any ambositra satria zao dia pitsikilo mpitady ny vaovao ara-miaramila sy ara-politika nanomboka classe de première to amin'ny lycée Raherivelo fianaratsoa hatramin'izao raha tianareo fantatra hoe agent double izao io maso sofina ho an'ny tafika malagasy maso sofina ho an'ny republika fa tsy hoe manana titre officiel ianao amin'izay zavatra ataonao zay fa ho an'ny tandazana ho an'ny republika mihitsy fa tsy ho an'ny terrorista
ho an'ny république masosofina ho an'ny république misy anto manokana vely hoe ho an'ny république aza-pitina polémique a tena misy anto ny république de république ny fanavozana azy adevitra hafa zany fa masosofina ho an'ny république ahako ary nanomboka classe de première tao amin'ny lycée dia nyteny reniny tompokla commandant Ralapaul commandant ny sekoly iandraikitra ny fahafantarana ny vaovao politika sy ny miaramila tao amin'ny lycée mikasika amin'ny mpampianatra de mikasika amin'ny mpianatra inona ny vaovao ao zay ny asako de atram'izao ka za zany de piscule naropana politika fa mahirata resaka zany ianao colonel Théophile de eo ma tsy le izy zany hoe amin'izao fotoana zao io zany tena tiana tongavana zany de hoe légitime ve zany raha mijoro ny aona le zany lesy toko raha fahalamana folo alin-da tam'le situation 2025 moa zany nia sy tsika am'izao fotoana zao io misaotra betsaka sady mamy de mamy zany fanontaniana zany mamy-bahoaka eken'ny olona eken'ny malagasy eken'ny Antananarivo eken'ny tanoran'ny 13 mai GNZ ny fijoroany tafika malagasy na ny folo alin-da zay ny sary mitondra an'izay sy ny titre mitondra an'izay de ny CAPSAT 2025 satria nahoana ny fijaliana ny fahoriana ny tranga ny atra tam'izay ny zeda sy ny mpanampy azy na hitapoka hitapirenena na miafina mety misy olona hoe nanampin'izay ny zeda ohatra hoe vavaka ohatra hoe namatsy vola na naropanao gazety fa ny CAPSAT tonga de niditra tsehatra tady teo tsara fa tamin'ny andronay tamin'ny 91-92 Hervel mifampitana amin'ny MMSM grenade nampiasanay grenade offensive mitongilana makany amin'ny Hervel de alefanay amin'ny 10 metatra ny grenade offensive tsy mahafaty io de afapony commandement nipoaka ny grenade ny Théophile atao Toliara capitaine Théophile kanefa tsy afaty ny Hervel fiantaniko amin'ny Hervel fa ity tena blindé navoaka ny CAPSAT ny arovana ny ZNZ sotranareo zala to izy fa tsara inona zany mambahoaka zany légitime ny folo alin-da nisy ny CAPSAT légitime zato isanjato ekeny zao tontolo zao ekeny rehetrarehetra na fomba le fitondrana resy na mody resy na fomba ny fiovana légitime mambahoaka légitime zay angamba aloha ina zany no mahasamy hafa le hoe satria samy nisy hetsika ny tafika foana fandraisana anjara foana hoe 7 zay niaina anareo tena hoe nareo acteur atao sy lay hoe farany teo mialatsiny atoko zany ohatrany hoe tsy te resaka le CAPSAT 2009 nefa fitigny kely fotsiny fa le CAPSAT 2009 zany tady deo tsara ho an'ny commandement sy ho an'ny tanora ny tafika malagasy na mbola any amin'ny CMP io na any ambositra io na amin'ny akademia io na ao amin'ny NSOA io fa ny CAPSAT 2009 tsy commandement no mibaiko an'io fa extra commandement initiative de groupe satria tsy mihetsy ny commandement no ny antony inona tsy nampetitra ny semgam 8e promotion teo Andohalo inona tsy nampetitra ny faneva commandant gendarmerie miandro mahazo ve sa tsy angerety azafady fitenina miaramila miara-pitsiny amin'ireo civil fa tsy de teny ratsy de rehefa mifanenjana ny mpanao politika ny fombany Andry président Andry maire Mbeny Tanàna sy président Ravalomanana rehefa mifanenjana ary mitranga amin'ny lafiny maro de nisy initiative de groupe zay
zay natao hoe initiative de groupe na individuel fa ny commandement hoe za neutre za zao zay zany 2009 za tsy manome tsiny capsat 2009 fa liny commandement mihitsy rehefa tena sikidina zany fakafakana alana ambony alana ambany hoe zany gasy de ny commandement mihitsy ny tomponatoka na tonga ny capsat 2009 haka initiative hoe tsy lasa tsony ty adiny ravalo manana tsy andro ty zala miala tsina amin'ny président rola atsaiko atapony loha de reny ary fa nisy Charles Lisson de zay zany raha ohatra zany hoe apiko tsara ho fantatry ny opinion militaire ny olona matsatso mety mijery hoe resaka légitimité anao teo mikasika le capsat 2025-26 ty zany de ohatrany ty hiditra anao zany hoe question de légalité satria misy différence misy aminao nuance mihitsy anao le hoe initiative de groupe sy le resaka hoe nety commandement ty ametraka anao hoe légalité ao anatin'izy te metraka ny commandement mihitsy isaky ny vanim-potoana fantatro ny andraikitsy ny commandement ary vakiko ho fantatry ny tanora ao anatin'ny tafika malagasy tena hitritriako eto ary mafisiko fa zao commandement hoetony izy telolahy zao zany hoe ny chef d'état-major ny tafika malagasy eo Andohalo ny chef d'état-major ny commandant national gendarmerie sy ny DGPN reo ny tena commandement responsable redevable tena tomponantoka tomponandraikitra azo amarana zany atao hoe redevable fa tsy nisy an'izany hatram'izay avelan'ny commandement anao zay ataony eo de hoity ao io moa politique io ka io an'ny président io ka zao io zany daholo napisiny be maty teto commandement responsable et redevable izy telola les 3 chefs d'état-major am'izao io ya amen ny mahatonga zany mantsy zany hoe somary sujet sensible ihany moa ty resantsika ty amin'ny an'io ty fa zao ngely izy colonel Théophile hoe colonel zany no mitondra ny tany sy ny fanjakana am'izao fotoana zao tsy ohatran'ny hafahafa ihany ve zany hoe mety hoe les garanties le resahana zany ame garantie amin'ny lafin'le hoe unité firesakina ny folo alandaminy akapobeany ve le isa satria azadino fa fitanany firenena de tsy mifanalavitra amin'ny resaka politique ka zay indrindra le izy hoe tsy mampanavy zany amin'le hoe am'le unité azoko tsara voaraiko tsara reza maralasa en européenne oka iainy tsara ny any an-dakazera ny eo am'pernance enohy tsara zao teniko zao ny valiny voalohany de zao eran'izao tontolo zao aty amin'ny tany andalam-pandrofoana de tadideo tsara Fidel Castro commandant gradiny tsy napakatena colonel zany commandant Fidel fa ny chef d'état-major ny ministre de défense ny zandry Raoul Castro général betsaka ny manamboninahitra nanao école de guerre tany Cuba anisan'izany ny dadan'io ministre ny défense am'izao io mbola velon'andry général Ralezamary mahalalan'izany le grade zany le grade fa le asany folam-panjakana eran'ny tany zany ohatran'izay colonel en chef suprême des forces armées chef de l'état commandant en chef de l'état ny Cuba colonel Kadhafi colonel fa ny olo-peizy ny général be de be teto Madagasikara nisy prime ministre commandant na colonel prime ministre Victor Ramahatra fa ny ministre ny défense généraly ka ny tena pratika zany dia ny fonction fa ny grady ny fonction no masina zay ny fampitondrana filana sotasota na tsy fifakazahoana zavatra hafa
matoa misy conflit de grade fa zavatra pitranga zany jereo zao 22e promotion i capitaine Ibrahim Traoré zokon'ny la 23 zokon'ny Mikael reo il capitaine izy fa commande général fa ny tena valiny de zao iny zany zavatra safosafoko fotsiny mba ilazako hoe fanao zany zalaha tsy mampiady zany fa ny mampiady ary le ady mety ho ady vava mety ady fotokevitra fa le ady mety ho basy raha ohatra hoe ny tanjona sy ny contrat ifanarahana de ho an'ny taninrazana ka tsy ho an'ny taninrazana ny tondrano an'le fanjakana sy ny tafika malagasy de zay tsy fandeferany zany ya tafiditra ao anatin'le raharaha am'izao fotoana zao tsara zany eo am'le resanao io zany satria zao zany de hoe ny ACC am'izao fotoana zao de nametraka tsara zany amin'ny hoe colonel Randreny tena voasoratra ao anatin'ny décision kosa aloha zany tamin'ny 14 octobre misoratra ao mihitsy ny anarany colonel ianao zany no mitondra ny tany sy ny fanjakana de io moa zany sy ny fanambakevitra mahasamay mijoro ny androm-panjakana mitohy tsisy fahatapahana loatra ny fifandraisana raisam-pirenena ny famatsim-bola de mitohy ny onifiny sadek moa zany zao ny Union africaine no eo zany aloha ny resaka fa iny resaka ny raisam-pirenena fa amin'ny raha atao anatiny tsika io zany refondation resaka am'izao fotoana zao colonel Théophile refondation de la république ianao moa nanamafy hatrany tary amin'ny fiandohan'ny resantsika mikasika an'izay resaka république zany tonga ao anatin'le antonantiny io mihitsy tsika am'izao fotoana zao de raha ohatra manao tsy hay foy de olana ara-tsosialy no ataontsika hoe zay zany ny élément déclencheur ny jiry sy ny rano no ataontsika hoe élément déclencheur an'izao rehetrarehetra zao na de teo ihany ara ny resaka momba amin'ny politika zay efa niotrika taona maro atao anatin'ireo fifidianana fandeha miatrany amin'ny taona 7 sy roa arivo 20 sy roa arivo sy ny tateo arina 20 sy roa arivo niotrika teo zany dia élément déclencheur an'ilay izy le am'izao fotoana zao zany gestion ile gestion io zany zao inona le tena ataona de voaparitry ny PGE ihany hoe tsika io de roso mifarany amin'ny fifidianana ty resaky ty raha ianao zany zao ianao zay ataontsika hoe maso isofina anankiroa moa zany tena nresahanao tary aloha io mizotra makaisitsika io tena mbola ao anatin'le lamina tsara mihitsy zany hoe satria ny olona maty fa miresaka hoe rehefa miaramila ny mitatana de discipline ordre tena hoe zay zany zao ny andrasan'ny olona hoe tena zany mandeha am'izany tokoa ve tsika io zany ene makantsika makantsitsy fa tsisy varatra io tsisy loza misy anankiroa aloha ny zavatra marina ny resaka légalité ny zao régime zao maharadalàna zao fitondrana intérimaire zao zay ny colonel chef de l'état no filoham-panjakana légal aradalàna avy amin'ny ACC io aloha de finoko manokana ary katesiziko manokana rehefa manandafy pitaiza no miteny hoe zay ny didiny ACC le roa de fa izy zay de zay ny azany ny anarako ary zay ny iainako am'izao fotoana zao ameko ohatra ray ianao rehefa no amasinina président teteza Mitaiany Rajoelina teo Mahamasina de chef de corps ny para i colonel Sedera no ny baiko ny andeha tafika nanamasina azy investiture le resaka eka ilazako anao ny resaka hoe ACC sy ny légalité de natsoy ny manandafy président ny ACC olony MFM ny président ny ACC mbola velo zay ny Atsimondrano Michel hono le roa io ve nampindraminy io fahefana io sa de fa définitif de fa définitif au président de fa izy zay ka tapitra ka za de milaza amin'ny tafika malagasy amin'ny FDS aza miroaroa saigna efa nomeny président ny ACC ny légalité ny chef de l'état atsika avy alao itomany zay itomany avy alao hianatra anjery manontolo
avalao hianatra ny lycée, avalao hianatra ny CEG, avalao hianatra ny MPP, alao hiady hevitra ny société civile, mety zany fa legal io zareo a any tafika malagasy rehefa legal de efa izy zay 17 octobre nanaovan'ny mpitondra am'izao fotoana zao ny fianiana zany hoe nanaovana ny lanonana ara-pitsarana manetriketrika teo amin'ny fitsarana avy mbalalampanorenana an'izay le hoe fanamasinana ny fitantanany mpitondra kehitriny zay le anaovanao fanamarina sy fanindrina ataonao eo masava de idirako am'izay le faharoa le hoe nijery sondrano raha sosialy mariny zany zay ny fatapoko ira-pirenena tsy Antananarivo ihany Antananarivo ny tena mikakaika rehefa mikakaika mako Antananarivo de mangozozo ny fanjakana efa mazatra zany ny anay taloha mako teny Akatso raha voatara borsa raha vao mala tsy metimety amin'ny ankizy tonga de ratsiraka miongana ministra manongana ministra foana zay isany enim-bolana aonganany io la mode zay tsisy mpianatra Akatso ampijalijalina zany masy mandidy zay tamin'ny Ratsiraka ny directeur de cabinet Ratsiraka miaramila tompoko lamanjary fa io no mitaizany arema de kitina fotsiny arema ndamandray la zao dadatoa tsika mijaly de ny arema eno alefanay de miongana ny ministra mandady ao ny bus ao ny sakafo ao ny trano sam'zany fa am'izao ny mpianatra mampalahelo ka raha sosialy mampandinika ny raha commandement miaramila sociologue militaire no miteny eto fa tsy fahatany sationany ihany io rano sy jiro fa ny fitondrana ny fanjakana mihitsy ny tsy mandeha c'est la gouvernance hatrany amboalohany hatraminy nakana ny fahefana io nefa tsy mety amin'ny fomba gasy ny nakana ny fahefana io ny fomba fampitondrana izy maralany ady dada be Ravalomanana sy zandrikely Andry Rajoelina sy dada Toerajonary Mampianina ny fifampitondrana izy telona mihitsy ny tsy mety de metraika any amin'ny tafika malagasy rehefa tsy mety ny fifampitondrana ny mpanao politika sy ny fanjakana de metraika any amin'ny tafika malagasy ameko ohatra anao de menmen de mitabataba ny société civile amin'ny mpanao gazety de nampifidina hoe ny zazavao tareatsirabe tany etoliara satria tsy mahavita ny asany ny atoko TGV ny atoko mpanjakana de lasa ny miaramila nainy manao ny tsy fanao de namoaka vava tany atsirabe ho hitanarao eo de fa ihany parti politika présidentiel fa isy hafarany io ny rompanao gazety de faly mikorokany de zazavao manao ny tsy fidiny le misy olo vaika ny akalany satria malemy fasana rodo be ny miaramila sy ny zazavao satria tsy mahavita azy satria tsy mahavita azy fidianana ohatrany tranga teto zay mahatonga le fifandroitana fampitaritareana any amin'ny fitsarana zay andrasambaliny am'izao fotoana sationana zany efa tena anao zany hoe efa ena de efa ihamo zany fandraisanao teo aleoko aletikako tsara tsy mahavita azy ny parti politika tsy mahavita azy ny société civile dia miafara amin'ny FDS miafara amin'ny polisy zandaro miaramila ka velao ary hoetiny zalareo anarenany azy de ho hitatsika eo refondation lersany eto zay misy ka avalao hoetiny izy telo lany tany sy ny fanjakana fezana anao de ho hitanao ny fandrizan'ny mpanao politika anao slao efa manomboka mampiseho efa manomboka mampiseho izy ny politika nanao assise politika colonel Théophile defa nanao ina le izy ritoko raha nanao accord politika nanao sonia de nanao accord politika hoe raha vao any daholy reo alao atsangana no autorité de la refondation asinany ohatran'izao sy ohatran'izao efa mampiseho hery efa manambatra hery zao no eritreretiny de nanao le résolution anatao hoe accord politique de misy tsy haiko ohatrany mety zany hoe ohatrany hoe misy an'le 91 de misy 33 octobre de tam'izany mantsy sy teo alohan'le 31 octobre teo ihany fa nijoro ihany koa ny tafika ny volany la satria tompony andraikitra miaramila tam'izany fotoana zany hoe tsisy mivoaka ato tsisy mivoaka ato amin'ity toerany ty nareo raha tsy misy vahaolana iombonanareo
tadidinao tsara angamin'iny Marina tanora zany. many resaka tamin'izany fotoana zany manao marina zany a ho anay zokonjokony moa zany ho anay tena zokony zany dia mahalala tsara hoe inona le dinany raiky amby telopolo oktobra teny am-panorama ho atsika zany fa reto zandry indrindra reto zandry nampitsymbadiky ny tantara CNZ reto misy tanora anatin'ny tafika malagasy ao anatin'ny zandary ao anatin'ny polisy ary indrindra ianareo tanora nitarika an'izao tontolona zao fanampinanareo ne zao resaka zao e zao midikany tamin'ny 26 juin tamin'ny 9 jiona raiky amby 770 dia nampiseho hery ny Hervelona mbola tsy nivaky ny Hervelona tsisy hoe Hervelona Rasalama na Hervelona Madagasikara teo mamasina io 200 000 personnes 200 000 personnes dia natolotry manandafy rakotonirina président national network MFM nomena fahefana hanolotra ny mpikambana anaty gouvernemanta de natolotry reto daholo ny mpikambana anaty gouvernemanta mariko manokana fa tao anatin'io maître Francis Caravony anay zany de ny teny gérant hoe vita ny ilana ny etsi-bahoaka vita tamin'ny 26 juin 91 tsy ilaina tsony fa mandana mody mandana mody mandana vindreo sekoly vindreo ny asa satria nahoana efa nanaiky président Ratsiraka fa ho adaboka daholo ny constitution ny CSR ny gouvernement rehetrarehetra fa anangana gouvernemanta iraisana io le GV io le GVTT ary maître Francis Caravony no marimaritra iraisana avy ety amin'ny Hervelona sy avy any amin'ny président Ratsiraka fa i président Ratsiraka de mijanona ho filohan'ny république ray aman-dreny voalohany folo-nda zay na tonga ny Germain teny hoe vita ny tolona fa vita ny ilana ny arabe fa tsy nanaiky an'io ny Hervelona Rasalama zay tsy manaiky an'izany zay mahery zay be vahoaka fa ny MFM malemilemy de nalafany am'izay ny tomatao ho avoakanay ny blindé tsy maintsy mialo hoe président Ratsiraka tsy maintsy anay avolo tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy maintsy zao de miditra raha tia andraso loha ity masinareo manko ty convention 91 ty ho anay taizany manandafy tsy fidiny ine io panorama io e fa tokony vita tamin'ny 26 juin 91 ny raharaha fa nidrikina ny tompony 13 mai de rehefa niteny ny tompony 13 mai hoe ho atsangana io filoham-panjakana i général Rakotoarson atao hoe voibe fa tsy maintsy miala eo président Ratsiraka de ho avoakanay blindé tonga de ranonay baiko manandafy tsy mera amin'izan'izy hoe miala tsika miala teto amin'ny 13 mai fa lozy zany zay no niteraka ny diso de rehefa be mata amin'ny diso zay koa niteraka ny fatiolona tany Toliara nahafaty ny tompola nahafaty i tompola Lagasson nifiriny mbo mangany la 5 baiko avy amin'iza efa nisy faty efa nisy fifandomana satria mitady rapport de force de mitady convention mitady zay vao nisy panorama tsy fidiny io teo vao nitsangana ny ministre ny folo alina général mbola velona am'izao fotoana zao malaza be ny convention 31 octobre zay vao mpanao politika société civile fandaminareo fa ho raisiko ny fahefana fa be loatra ny matso ny maratra efa mikatso ny firenena mareko tsara ho an'ny tanora ao anaty tafika ao anatin'ny FTS sy ho anareo ZNZ tsy idéal ane io panorama io fa tsy fidiny ny 26 juin 91 ny eken'izao tontolo sao feno mamasina ampy zay ny etsi-bahoaka ny légitimité atsangana am'izay ny GVTT nanaiky président Ratsiraka nanaiky fa tsy manaiky ny tompony arabe ka aiza koa ny alalana inona koa ny tranga iditsika mifanditra am'ty resaka concertation masy mandidy safaka akevitra fotsiny satria eo matsan'izao no miresaka an'izany ianao
hoe ny tena fanontaniana mipetraka iny zany zao de hoe raha isy ary tozy efa mandeha am'izao fotoana zao amin'ny ampahany zany de hoe misy accord politika moa zany zao le ohatra natao ty hoe ny accord gny mety ho hita ihany zany raha mihinanao zany a fa le hoe les forces exécutoires eo zany zao no bara ingo a ao anatin'le zavatra mandeha azoko tsara ka zaho namana voatery miteny ho an'ny tanorany tafitra ny FDS de ho an'ny ZNZ fa ho an'ireo goaitrantitra reo fantany eny io fantan'ireo centre leader ny centre pare fantany io fa voatery miteny amin'ny saiko amin'ny fahalalako sy ny fahendreko mba isiny fandresena ho an'ny ZNZ ho an'ny tanora ninona ho lazaina endriky ny demokrasia zany mety ane miady hevitra an'izany eny akatso any amin'ny lycée na any amin'ny EPP fa tandremy tsara ny aina mba tsy fandomana mba tsy famonona mba tsy fandorona trano ohatra nazo ny romox ohatra nazo ny tompoky larazana masy ohatra nazo ny entreprise ny tico ny sonavam manodekagon zay mahatonga manazava zay mahatonga miala nenina tonga eto hoe ory tanora anatin'ny FDS ory ZNZ anao concertation tsika atomboka any amin'ny fokotany marina ane zany tandremy tsara raha atomboka any amin'ny fokotany io ny fokotaninay agnamboly malaza agny Ambaikily any Belo zavatra zara raha mahay manoratra sy taratasy noho izany ianareo ZNZ de iparitaka raha Madagasikara ampianatra any amin'ny fokotany fa lainjy zany tsy mahasoratra lalàna zany ny fokotany aza mifandangedangeto na ny katekista any aminay tsy mainty amin'ny frantsay mantany makany ambo malaza maizy nareo fa ny katekista anay tsy manao ny CP any ambanivohitra be tafo zany resanao zany eka nagnonjanapara tsy ny anareo agny fandrina angamba de hoe mana baccalauréat ny sefokotaninareo ka reo ZNZ dareo de tsy maintsy anana didy sy ny FFKM hitondra ny raha vao miresaka an'izany hoe any fotony inona moa ny any fotony de lazaina hoe mba ataovy maso mandidy ny fokotany ataovy collectivité décentralisé fa mijaly zahay irakiraky ragova irakiraky ny zandaro irakiraky ny tribunal zay no hainy aya koa lalany hoe ty fédéralisme ty décentralisation ty monarchie laingy zany fa zafandaignadangeto fa ny manam-pahaizana tsy maintsy hidiny ka miteny tsara zany ho an'ny tanora ninona ho lazaina ny inona ny amasy mandidy ny zavatra tapaka ny fekevitra ao anatin'ny concertation nationale de mamaly ny ACC ihany io de ny ny FDS ihany io rehefa tsy manaiky ny tafika malagasy de tsy tanteraka zany io ameko ohatra nareo ary ho an'ireo goaikanitra reo fantany ane zany rehefa nitapahanareo ny feuille de route tsy eto président Ratsiraka tsy eto président Ravalomanana amin'ny efatra ny mikabary président Ravalomanana avy any Afrika Atsimo tsy mahazo ny sonian'io nareo raha tsy tonga président Ratsiraka sy président Ravalomanana zany eny teo fa za tsy nivory tao ny eny teo mba ho sofiny manan-dafy tokony tsy somiavina mihitsy ny feuille de route io président Ratsiraka tsy eto président Ravalomanana tsy eto de ny second couteau reo maizika manana ny antony izy tsy mody eto Ravaly tsy mody eto anao data tsy mody eto anao raha tsy soniavina io ka ina moa ny ataon'ny président Ravaly no soniavina Ravalomanana tsy fidiny io hoy manan-dafy manan-dafy tsy mahalala hoe vosiny feuille de route io mody izy de natory amin'ny enina maraina tonga ao aminy nao nahoda ina tonga valina maraina io nao nahoda hainao va vosiny raha io no soniavina izy manakory ngagna reo tsy miresaka nreo président Ravalo vosonia i président Rajoelina président Tetezamita namany efa amin'ny Carleton fanao référendum izy fa tsy raha le feuille de route tery tompokla Gilbert Razatofo miaraka amin'ny ekipa nandeha tao Andohalo miaramila ny resaka commandant ny resaka nandondona tao amin'ny colonel André Larson chef d'état-majorko colonel inona no atao andao no tambatamasinay ho any amin'ny président Tetezamita
tambatambaso izasonoanyity ny commandement nandoalo na voasonia ny feuille de route nareo io sisa zay lainga indrena ary jauna ny tany amin'ny président iandry de niantoka amin'ny président iandry hoe président sonia avo inona ny takalony tsy mody dada tsy mody dada mahazo mitomanina tsy mody dada hoy indrena ary jauna ary ianao koa tsy milatsaka eka andao fa soniavoko ny commandement ny force exécutoire ny sonian'io président Rajoelina ny tomany président Ratsiraka tomany président Ravalomanana no soniavinareo io manandafitra courant io no soniavinareo io feuille de route io ary no soniavin'ny président Iandro satria nanaiky ny commandement ndrena ary jauna tsy manao fahatany fa mamory ny commandement ny chef de corps ny haut responsable rehetrarehetra izy ao andoalo raha vao misy ny problème tsy raha miaramila madiodio tsy pure militaire de voriny ny tompona ndraikitra rehetrarehetra za nisy manomana an'io hafa ny tamin'ny 91 ministre ny force armée irery général Makavelo de mandidy manapaka maka hevitra amin'ny comité de réflexion izy rery de manaiky fa ny am'izao tsisy manaiky an'izany ao anatin'ny folo alin-da raha tsy mifampiera tsy démocratie zany